Rehefa namalala mpifaliana no ionantsika amin'izao sabotsy meny tompo antsika izao. Azontsika miaina ny tenin'Andriamanitra indray indrindra hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tokony miainantsika miaraka amin'ireo mpino miaraka amintsika. Ianareo izay voantso an'i Jesosy Kristy mahalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Afian'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sabotsy sy voagosa dia 22 banjinantsika aloha hevitra hoe mifampasery ny mpino. Andeha ry havana idera sakarazan'Andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tenim-bohitra aho, avaiza famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mavelany angozozana ny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehova mpiaro anao, Jehova fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro fananao izy. Jehova iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho marak'izay. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpiaro ianao,
mankalaza sy midera ary mivoninazy sy narinao masina izay noho izany fitiavana tobako amin'ny fiainana izany. Tompo, mahatsiaro-tena koa nefa izahay fa mpanota, koa mandohariko anatrehanao miaiky ny fahadisoanay, mamindra foanay ary mamelany ebokay. Fa namasino midira manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao mitondra famonjena kana amin'ny fisanay avozanay ny amin'ny finoana anao Jesosy Kristy. Dia aminaroko Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity avana malala dia hitanao ampanjaka 2:9 ny andininy 9 ka hatramin'ny 7:10. Mpivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho mpanjaka Siria niady tamin'ny Israely ka laza tamin'ny mpanompony hoe any anonana no itobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandre mifandreo makany ananona ianao fa any ny idinan'ny Siriana. Ary mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indro azy. Dia sotra indrindra ny folon'ny mpanjaka Siria noho izany zavatra izany, koa ny antsony mpanompony izy ary no tamin'ny hoe tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tongo fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao amin'ny trano fandrianao azy. Ary hoy ny mpanjaka, andeha izaho izay toerany mba andrahako isambotra azy. Ary nolazainy taminy hoe indro ao Dotany izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alindreo ary nandidina ny tanàna. Rehefa mifomaraina koa ny zatovy lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia io ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary io Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe Jehovah mifona aminao aho, ampirato ny masony mba ahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovy ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Amen. Kay masino mba namasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ao aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Mofinainao antsika anio ka norenisitsika teo mpanjaka 2:9 dia tantara milaza nataon'ny Elisa hamonjenan'ny Israely tamin'izy niadin'ny Siriana. Raha misedra ady mafy sika dia tsarovy fa manana mpiaro matanjaka isika. Manana mpiaro matanjaka isika. Aza matahotra fa momba antsika dia be noho ny momba antsika. Hoy ny 9:20. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia mahery lavitra no sery ny fahavalo. Tsy nahafaly ny mpanjaka Siria ny fahafantaran'ny mpanompon'Andriamanitra ny fikasany rehetra. Namoaka didy ho samborana any Elisa izy. Natoky ny herin'ny tompo tanteraka nefa Elisa ka hoy izy hoe aza matahotra ny taonany hafa mba hatoky ny tompo hatrany izy. Jesosy ihany koa ry havana dia niteny amintsika hoe aza matahotra izaho ihany mba efa ny zavatra rehetra ny tompo. Tsarovy ry havana, raha misedra ady mafy ianao dia izao mivavaha. Ary Elisa mivavaka hoe Jehovah fona aminao aho, ampirato ny masony mba ahitany. Ny 9:20. Tena tsy nisalasala nangataka tamin'ny tompo Elisa. Jesosy tompo dia nampirisika antsika hoe mangatady omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo. Aoka ry isika ry havana ho sahangataka hatrany amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra, amin'ny vavaka ataontsika. Raha misedra ady mafy ianao, manana finoana. Zany ry havana, manana finoana. Mazava tsara ny ataka nataon'ny Elisa mba hampahiratiny ny mason'ilay zatovy mba ahitany. 9:20 ihany zany. Indro ary ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Ny toy ny tantara dia Elisa indray no nitarika ny fahavalo any amin'izay tia nitondrana azy ireo. Hoy Jesosy, na inona angatanareo amin'ny favahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Aoka hivavaka amin'ny fatokianan'i Jesosy Kristy isika ny amin'izay rehetra sedra hatrehanao. Ray izany ry havana, ho voninahitr'Andriamanitra iry ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao izay milaza fa
raha misedrady mafy izahay dia tsaroana mandrakireny fa manam-piaro matanjaka dia ilay Andriamanitra koa entaninao sy antsonao izay mba hivavaka mandrakariva ary indrindra koa hanana finoana hiatrehana ny zavatra rehetra. Tompo, vavaka aminao izahay ireo solotena rehetra any amin'ny synodam-paritany na ny lavitra ny any akaiky ny amin'ny fahavononana monja ny synoda lehibe izay atao amin'ny fort dauphin dia mimerika azy ireo mpiara-tananao izay menao fahasalamana fahavononana hiatrehana izany. Vavaka izay Tompo amin'ny tompona anjara sy ny vahoakanao Andriamanitra hiatrika fampavahana rahampitso. Tompo, manolo tena ho anao izahay ary manavao izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piaina rehetra dia tao ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, tao ny firenenay hiasaony nosinay homba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hosotrarinareo marary ampirizinareo manamanjo anohanareo mareo sikola ihany koa ary aminjenareo mahantra sahirana sy anjovanareo any ampikatrana. Tao ny asa fiazakazahanay ny fianarana ny fikasana rehetra eny izay lalana izoranay izay toerana misy anay mba ny fitahinao mba ny fahasoavanao. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay rehefa nitsangana tamaty ary efa nampianatrinay koa ny vavaka manao hoe raharay ao izay ny-danitra ho masinina ane ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny anio izyanina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavina nitsodrana totra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Tompo ka hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nenao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Teo n'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.